raha ny tena mariny raha ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao tsy ilaina maneho hevitra an-dalambe. Ny Facebook, ny réseaux sociaux efa tsy tena hoe première force fa ataoko hoe deuxième force amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fanehoan-kevitra. Fa ny ofitadiavana an-dalambe io zany ny politique de déstabilisation fotsiny io zay fotsiny io. Ary tsy maintsy io zao moa de tanora ana ny manao fa mpanao politika ny potra be tabe eo rehefa avy eo ka zay tsy maintsy maina zay am'izay lafiny zay. Zany ny vahoaka tsy resaka intsony izay mengavy zay mba jirena vaolana raha vonina ny eto Antananarivo sy ny solombavambahoaka rehetra gasikara fengisoa vonina hitaky any vahoaka malagasy hoe nandalambe tsika anongana ary raha pitsy afaka pitsy ihany koa ny olona mitaky an'io délestage io hoe ox zay kosa mba raisina ndraikitra reo fitondram-panjakana tokony afaka midina an-dalambe de tokony afaka maneho hevitra ao Ambojatovo za de mba anisany mihitsy amin'izany hoe za koa de mba andeha hitolona raha ao Ambojatovo hoe non délestage fa mijaly ny olona ankehitriny zany tsy misy moyen mihitsy ahafahanao mampita am'le fitondram-panjakana hoe tsy faly ianao vahoaka am'le délestage. Any anaty Facebook ianao no mipesteko iza ny heno anao any iza namaky anao any any efa mila anopa mihitsy ny hoe de tena tsy rariny jirama tsisy ilaina azy de tena mampijaly le vahoaka tsisy ilaina nyty fitondrany ty any ianao menimena de ça s'arrête là. faly miarahaba ny ray rehetra izay andro natokana ho an'ny fetiny ray maneran'izao tontolo zao zay ary tsy adino ihany koa faly miarahaba ho antsika rehetrarehetra mpanaraka ny sian'ity vaovao malagasy faly mitafatafa amintsika rehetrarehetra na iza naiza misy anao na any Madagasikara zany na any France na La Réunion na Maurice na Mayotte na Allemagne na Canada na Amerika na rehetrarehetra zay toerana misy anao na Italie na aiza naiza na asiatique rehetrarehetra ialana tsena zay tsy voatanisa zay ka mamerina fiarahabanina ho antsika rehetrarehetra izay hitantsika misy fanokevitra anankitelo teo nataon'ny préfet n'Antananarivo renivohitra sy ny solombavambahoaka Gasikara Fensoa eo ihany koa ny fanokevitra nataon'ny Lalatiana Harety Rakotondrazafy. Hitantsika zao fanokevitra nataon'ny Gasikara Fensoa fa miala Andradrela sy Ntsay Christian ireo député sasasasany ihany koa ny fanokevitra nataon'ny préfet n'Antananarivo renivohitra fa tsy maintsy hitifitra avy hatrany zahay raha toa ka midina an-dalambe ianareo zany hoe mandraindraikitra zany zareo hitifitra an'izy manko nareo vaoko malagasy ve notifirinareo zay mitaky ny zony zay nefa hitantsika manko ny fanokevitra nataon'ny loholona Lalatiana Harety Rakotondrazafy fa ilaina ny midina eny an-dalambe mitaky ny zony zay raha toa ka hoe manao ny tsy fanao na tsy mahavoava olana ny fitondram-pandrakana nefa rehefa ry zareo zany mahazo ny toerana ankehitriny loholona zay dia tsy azo atao tsony zany ny midina an-dalambe araka ny fanokevitra natao ry zareo zay fa indrindra ny préfet n'Antananarivo renivohitra zay fa hoe amin'izao fotoana zao izy efa manjaka ny teknôlôjia ka amin'ny aratambazotra sarasara ihany no afaka ahafahanao kevitra ao ary jereo ary ny ataontsika hoe TV1 zany fa tsy jerentsika zao satria moa tsisy commentaire tsisy réaction sary tsy be mpijery zay zao namantara ny fitondrana anankiray fa hoe tsy mahavoa raha zany tsy mamely izay fa jereo ary ny compte ny Facebook ny Filopirenina Andratjoela ny olona manao réaction firy zareo afaka jerejena Tsipriny sy ireo olona manao commentaire makasiky ny toedrara rahaam-pirenena fa indrindra resaka olana jiro sy rano fotsiny jiro sy rano fotsiny tenentsika eto na dia manao mipartage zavatra rehetrarehetra teny ataon'ny Filopirenina Andratjoela makatsy makaria zay izy jiro sy rano fotsiny hitanao fa menimeny le olona amin'ny resaka jiro sy rano tsy voavahan'ny fitondram-pandrakana izay nononareo izay solelahanareo préfet nareo nefa ka manao analizy tena tsy tian'olona tsony ty Filopirenina Andratjoela ty tsy mahavoava olona eo ne nareo afaka manao statistique sy mamakafaky sy manao analizy ka za indrindra amin'izao fotoana izao zareo miketriketrika amin'ny hoe misy fikamasiso tokony mitandrina antsika rehetrarehetra fa indrindra ireto tafika sy miaramila sy polisy reto tena mijery potsiny amin'ny toedra raha misy iainan'ny firenena satria dia misy tafika manokana
Andravatomanga zany hono ataontsika entre parenthèse zany fa na zany ataontsika hoe na mety na misy na tsy misy aza zany hisy zany misy zany ary tena misy hisy zany zavatra zany namorona tafoka ho azy manokana eny Ambohitra Atrimo Mamoravatomanga nambara ofisialy ampahibe maso hitandrehitra izany androany sabotsy 7 Jona 2024 tao amin'ny extrême droite de Malagasy. Ty izy manko ny page Facebook tao amin'ny extrême droite ny Malagasy zay. Apatsevitsika eto fa tsika dia tsy manana compte Facebook fa juste YouTube fotsiny zany no ampiasaitsika amin'ny vaovao Malagasy zay. Na misy compte vaovao Malagasy ankoatran'izany na misy inina any dia tsika dia juste ao anatin'ny resaka mahakasiky ny YouTube foana zany no ampiasaitsika izany. Ka toizitsika zany ny fanokevitra ao amin'ny extrême droite Malagasy zay mahakasiky ny tafiky manokana Andravatomanga zany. Ny tanjona amin'izany hoe Mamoravatomanga dia mba hiarovana an'ireo olona manan-danja rehetra eto amin'ny firenena. Maro loatra hoy izy ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny no sady betsaka ireo olona manan-danja rehetra eto amin'ny firenena no mitaraina fa misy mikasa ny hamono avokoa. Tsy hifaninana amin'ny miaramila Malagasy zay hoy izy sanatria fa samy manana ny andraikitsiny avy ny tsirairay. Miantso ireo tanora izay tsara fitondran-tena ny tenako hoy izy hirotsaka na hisoratra anarana avy hatrany eto Ambohitra Atrimo fa mandraintsika manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 4 hariva ny tompon'andraikitra eny Alatsinaina ka hatramin'ny sabotsy. Makasitraka ny filoha rajoelina ihany koa hoy izy nanome alalana ny tenako nanokana nanatsika hoe nanokatra izany. Lasa mampiofana jiolahy araka anatiny ty extrême droite Malagasy ty ihany ty lasa mampiofana jiolahy mihaja ve i Mamoravatomanga sanatria hampiady ny samy Malagasy ve ny tanjony Mamoravatomanga. Aiza ianareo i miaramila sy ny zandary ary ny polisy amin'izao zavatra tsy manjary ataony Mamoravatomanga izao. Fakafakahantsika manko ty revavy fa jeretsika aloha fanakevitra izay. Ny olona ambony rehetra ho atao tsara miamina fa hainao Malagasy kely maty voaka famaky isan'andro misitra ery ary tsy misy olana. Ary hitatsika fa maro zany ny ireo fanafihana izay ataon'ireo jiolahy sasatrasan'ireo amin'ny voaka madinika izay. Aiza sy avy aiza daholo ny fitaovam-piadiana entina anao an'izany. Mifampiraharaha amin'ny jiolahy matanjaka any ivelona ve i Mamoravatomanga ry polisy sy zandary fa maninona no jerena fotsiny Mamoravatomanga. Efa vonona ny hiariny tenana amin'ny basy tafondro i Mamoravatomanga ry Malagasy ka mitongava saina ianao fa maninona i Andrajoelina no miraitsy kombakomba amin'io fikambanana jiolahy natsangana jiolahy miaraka amin'io koa ve i Andrajoelina raha izany. Sainy tsara ry Malagasy verizo tanteraka ianao ankehitriny aiza no alehantsika mbola ho avy ve ilay maraina. Mila mitrotra ny avy hatrany itsika rehetrarehetra mitsangana daholo avy any Antsiranana, avy any Fianarantsoa, avy any Toamasina, avy any Toliara, avy any Antsiranana, avy any Mahajanga, avy any Antananarivo mifoazy ary mitrangana. Mila miongana ny fitondrana Andrajoelina ary mila olona tsy avy teo amin'ny Rajoelina intsony Madagasikara mila hitany vahoaka Malagasy tsy akanavaka ity lahatsoratra ity hoy ny extrême droite Malagasy izay mahakasiky ny Mamoravatomanga izay nanangana latsaka hoe FIP ampiofana mercenaire maro sy hoe ny tanjona zany amin'ny toetra rahampirenena zay. Hitatsika zany fanokevitra zany ataontsika hoe na io marina na io tsy marina dia tsy maintsy hisy zany ary tsy maintsy misy zany satria zao efa nisy manko fampitandremana nataon'ny colonel Patrick. Mamahana zany zareo miahiahy zany zareo amin'ny tenany zareo fa indrindrandrindra ny groupe zareo no mafiasy indretrarehetra reo fa hisy zany hanafika an'zareo mahakasiky an'izay na dia ataontsika hoe
zavatra nyteneniny zany direct na tsy ankolako fa nytenen'le colonel Patrick manko zany dia mahay zany zareo tsy maintsy manangana zany raha ohatra ka hoe amin'ny firenena efa mandroso na tsy mandroso zany fa misy manko amin'izao fotoana izao hitantsika manko ny ady amin'ny Iran sy Israely na io ihany koa tany amin'ny Afghanistan sy Taliban eo ny Israely sy ny Gaza sy ireo Palestine reo misy manko groupe mafia eto amin'ny zao tontolo zao zany indrindra mahatonga an'ireo Amerikanina reo miakatra antrehatra avy hatrany na nao tanjany na ry zareo fikambanana tandrefa na tandrefa zany na ireo aziatika na fa indrindra ny Europeanina zany miditra antrehatra avy hatrany raha toa ka hoe misy groupe terrorisme amin'ny firenena anankiray io anie zao raha ohatra misy manko ny tsika tsy miaro tsika tsy islamika na tsika tsy islam na tsika tsy kristianina hoe ino tsy de tena tsy any zany no mibaser le resaka tsika antongavana fa tsika ho focus na iresadresaka mahakasiky ny firenenantsika fa tsika manko manara-baovao amin'ny sehatra international na du monde zany misy zany firenena anankiray ohatra ataontsika hoe tao Afghanistan zao nisy Taliban rehetrarehetra reo dia nanangana ataontsika hoe groupe resaka terrorisme reo eo ihany koa satria misy manko mampihorohoro zay manko matoly zany le misy firenena anankiray nisy firenena de manangana groupe hampihorohoro zay mahatonga ny firenena anankiray na maromaro miditra antsehatra avy hatrany miaro an'le firenena ngamba tsapatrika ty dia tsisy idirany hoe na islam anao na tsy islam anao na kristiana anao misy zany firenena anankiray mampihorohoro hoe zahay manana an'izao manana nucléaire zay manana an'izao zahay manana an'izao dia miditra avy hatrany ny firenena mikambana na firenena zay hanohitra io satria hitantsika na firenena samby ao anatiny ao zany hiady ngamba tsapatrika koatra ataontsika ny membre vatomanga zao zany ny hafarany io dia ny firenena sambytsika zany hiady azanareo zany zany hoe hanangana miaramila hafa izy de manko fomba fianjontsika hoe miaramila raha tena marina ana amin'le islam zany islamique regny zany hoe terrorisme d'état zany hoe hanangana fahavalonangana le olona zany zareo io anie tsy voatery le olona na ny étranger no toeriny mampihorohoro zareo fa le olona samby zareo ihany mampihorohoro zay zany raha ohatra ka hoe tsy eken'ny fikambanana na hermanairan'izao tontolo zao hiady an-trano le olona misy koa zareo reo fikambanana sasasasany hampiady le olona ao anatin'ny firenena anankiray samy hafa manko zany misy karazany roa zany misy olona manangana fahavalo io zareo samy zareo ao tsika samy gasy zao samy fahavalo tsika samy gasy hitantsika amin'ny fiainanantsika zao tsaratsara ka tsika de misy fahavalo tsika eo de zay hoe fahavalo de tsika zany samy miady an-trano fa misy koa zany olona ny frantsay reo zany no mampiady atsika de mampisaratsaraka atsika ngamba azontsika ngamba zany noho izany hiverina zany tsika eto karazana terrorisme koa zany amintsika eto hampiady antsika samytsika zavatra atsangany mamravatomanga zany tsy de valapatsy amin'ny resaka international tsika satria lavabe manko zany fa atsika zany hoe ina zany ny antony nomena lalana zany mamravatomanga hanangana an'izany groupe ataontsika hoe miaramila zany ataontsika miaramila zay manko fiantsontsika re tsy miaramila na police na miaramila fa miaramila zany hiaro azy mahakasiky ny hoe manandanja tsy haintsika ny famarina tsy famarina zany fa mety ho marina zany zavatra iaina ny firenena rehetrarehetra zany satria zany zareo matanjaka misy vola manan-karena amin'ny lafiny rehetrarehetra zay ka noho izany tompolasy tompovaly tokony ho mailomailo ihany tsika amin'ny lafiny rehetrarehetra zay fa hiady ny hafarantsika ty raha tsy mitandrina atsika ary mipetraka ny fanontaniana ho an'ny filoham-pirenena andratra hoe inona zany ny antony omenao alalana ny membre vatomanga mahakasiky ny toe-draharaha zay zany hoe omenao alalana ihany koa ve satria manko hiaro olona manandanja
araka ny vaovao miparitaka de atsika hoa tsy hoe manome marina ty sa tsy marina fa mety hisy zany firenena rehetrarehetra misy an'izany raha toa ka hoe hiaro ny tena satria izy io reo mako manam-bola mpanarivo be tsy maintsy hiaro an'izany manangana groupe ohatran'izany de hitantsika amin'izany raha ohatra ihany koa misy olona avy any hanangana olona tsy hiaro olona manan-danja na manan-karena nataory zareo reo fa hiaro olona mahantra kely aty na vahoaka madinika moa ve ekenareo omenareo alalana izany fikambanana tsy fikambanana zany fa groupe miaramila ihany koa nareo mako hananga miaramila ne zany satria hitambasy amin'ny lalan'inona zany hoe omenareo alalana olona hitambasy zany hoe hisy miaramila sy polisy gendarme ifangarongaro ve hoe sa hoe misy mercenaire avy any ivelany mihitsy hampiofana sa tena hoe zareo mihitsy no hiaro ny Mamoravatomanga ka hoe petraka mifantaniana homena misy hisy ihany koa olona hanao ohatran'izany homenareo alalana ve raha ohatra ka hoe hisy ihany koa miaramila hanangana hitsangana hiaro ny vahoaka madinika amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao apetraka aminareo zany fanontaniana zay hoe moa ve homenareo alalana raha misy olona ihany koa avy any de hanangana zany fiarovana ny vahoaka madinika satria manko nareo fa hiaro ny vahoaka manan-danja rehetrarehetra zay ka tianareo ve hisan'izany satria rahantsika mahita rahantsika manalina fa na gendarme na polisy na miaramila reo tsy taitsako tsy taitra satria ina zany tena tsy mahataitra reto miaramila gendarme sy polisy reto sa fa misy malitsa misy ninino tsy taitsinareo fa hoe zao ne misy zavatra misy zavafika masisony ataony fitondram-pandrakana zay nononareo sosy lehilahinareo ty hoekenareo ihany koa ve polisy gendarme polisy miaramila sy ny karazany reto fa hoe misy olona ihany koa mitovitovy amin'ny Ravatomanga tsy mitovitovy amin'io zany fa mba manakatao ihany koa hoe hanangana olona na miaramila hirekruteny olona jiabijiaby maromaro ihany koa hiaro ny vahoaka mandinika ary hitambasy ihany koa zany ane zavatra nisy ana Congo ireo zavatra rehetra misy eo na pays fendrendre ny tena misy an'reto ane raha tena marina pays islamique reto pays islamique afaka manao an'izay atsika moa kristianina misy de tena liana manao an'izany fa misy manao ohatran'izay hoe miaro ny vahoaka aminazy ao de sy ny nefa tsy zareo manko tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy manao ohatran'izao zay manko lay ataon'ireo miaramila reo nefa ary tsy maintsy hisy hoavy an'izany ane zany ka tsika ty va hifamono zavatra tiany filompirenena Andravelo sy Mamoravatomanga ty ne hifamontsika raha ohatra ka hoe kiala eo fitondrahanao zareo zany hoe efa bien préparé tsara zany zareo satria zareo hiala eo de tsy maintsy manomana zavatra hataory zareo amin'ny manaraka any ka mila mitandrina antsika rehetrarehetra na hainao polisy na miaramila na gendarme rehetra mba jereo akaiky zavatra ty fa tsy hoe zany hoe misy fitaovam-piadiana zany hidina tsokosoko amin'izao fotoana zao la ohatra nareo tsy taitra na fitaovam-piadianareo ihany nanenao alaibareo ka zany mila mifotsika rehetrarehetra ka zay ihany koa nafaka mifampizarana amintsika eto azadino hatrany tompolasy tompovavy ny abonné na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatratra zavatra izay